Mbola tonona amintsika ry havana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Tonga amin'izao alahady faharoa anatin'ny volana novambra izao isika hitodian'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ny asa fitantanana ny fananana manerana ny sinoda misy antsika. Ny filazantsara araka ny Luka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharaiky amby efapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo no iarahantsika indray amin'ity fotoana ity. Ary dia ny fanahin'ny tompo izay fanangatahana hatrany am-piandohana anankely amin'ny fiangonana atakarana ny sitrapon'Andriamanitra ka iainana araka izany eo am-piandrasana ny fiaviany. Mahagaga moa ry havana ny fandaharan'ny fahendren'Andriamanitra eo amin'ny anjara soratra masina izay atolony ho an'ny fiangonana. Miresaka indrindra ny fandaharana ny perikopa isika. Malaza ary andrasany maro amin'izao didim-pitsarana samihafa. Misy ny efa nivoaka toy ny hoe nandratra sy nanao herisetra tamin'ny olona sembana, zanaka sembana, dia namoahana didy asa terivoziny. Misy ny hoe namono tompona andraikitra ra-panjakana amin'ny tantana ny tanàna, namoahana didy 20 taona an-tranomaizina. Misy ny mbola andrasany maro fatratra ny hoe raha namory vokatra be ka neritreritra ho afa-po tamin'ny zavatra nataony, inona re miandry azy any ho any e? Fa ity soratra masina ry havana dia tsy mampieritreritra antsika olo-kafa fa mampieritreritra antsika fiangonana ny amin'ny fiainantsika ny fanekempinoana manao hoe avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty. Izany hoe izaho sy ianao dia samy andrasa ny didim-pitsarana. Aza mitsara mialohan'ny fotoana ho ny Korintianina izay nivakiana tamintsika teo, Korintianina voalohany toko fahaefatra andininy fahadimy. Ny toko faharoa ambin'ny folo atao amin'ny liko dia milaza didim-pitsarana telo mazava tsara tsy azony izaniza ialana rehefa ho avy ny tompo. Ny ao amin'ny mpanjaka izay nivakiana tamintsika teo dia milaza ny fahafam-pon'ny mpitsara ka mametraka hoe nahatoky ilay mpitantana ka tsy tokony isy ilazaina akory ny aminy. Na isika isaotra an'Andriamanitra fa tena ampiomany amin'ny didim-pitsarana hitranga momba antsika tsirairay avy raha ho avy izy. Mandrasa fa ho avy ny tompo. Ato amin'ny soratra masina manoloana antsika manomboka eo amin'ny andininy faharaiky amby efapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo dia misy sokajina didim-pitsarana anankitelo miandry an'izao tontolo izao araka ny karazany avy. Ny voalohany didim-pitsarana ho an'izay nahatoky eo amin'ny andininy faharoa amby efapolo hatramin'ny fahaefatra amby efapolo. Ny faharoa didim-pitsarana ho an'izay tsy nahatoky satria nahalala nefa tsy nanao eo amin'ny andininy fahaenina amby efapolo sy ny fahafito amby efapolo. Ary ny fahatelo didim-pitsarana ho an'izay tsy nahalala ny lalàna ary nandika izany. Telo ary tsy misy afabela amin'ny fitsaran'Andriamanitra isika raha ho avy izy. Fanekempinoana miainga ny fampianarany soratra masina, tsy adi-kevitra ary tsy atao privava fotsiny isan'alahady no hoe avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty. Miandry antsika ny fitsarana ry havana. Aza mieritreritra izay didim-pitsarana miandry ny hafa fa ndao isaintsaina mihitsy eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompony hoe inona ary ny didim-pitsarana miandry ahy. Sokajy voalohany eo amin'ny andininy faharoa amby efapolo hatramin'ny fahaefatra amby efapolo dia ny sokajy ny olona izay nahatoky teo amin'ny fitantanana. Ambaran'ny soratra masina izay tsy ho vakiako fa arao eo ambany masontsika
ambarany soratra masina fa ilay mpitandrina raharaha na atoky na nantsaina no tendren'ny mpanompony ifeny mpanompony fotsiny aloha teo am-piandohana dia nanao izany araka ny tokony ho izy tamin'ny fotoanany. Rehefa hita fa nahatoky izy dia navelan'ny tompony tsy tandrina fotsiny ny mpanompony fa ny fananany raha teo koa. Izay ilay valisoa mampatsiahy ny tenin'ny tompo manao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Sy ny hoe koa nahatoky tamin'ny kely ianao tendreko ho mpanapaka amin'ny be. Io no didim-pitsarana voalohany izay tokony ho saintsaintsika indrindra isika mpiaino toroteny ary indrindra isika mpitoroteny. Ny Jakoba toko 7:1 mantsy dia milaza ny hoe mafimafy kokoa ny tsarana nareo mpampianatra. Raha ho avy ny tompo anadina ny amin'izay notoriny ny mpitoroteny sy ny fiainany an'izany, ny amin'izay nandrenesan'ny fiangonana ny toroteny sy ny fiainany an'izany, fa io ilay tena are-pahasoavana nomen'Andriamanitra ho tantany eo anivon'ny fiangonana, ny are-pahasoavan'ny teniny nafafy tamin'ny fahamarinana ve, ny are-pahasoavan'ny teniny ny ainana araka ny sitrapony ve. Raha ho avy izy moa ve nahatoky ianao teo amin'ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra, moa ve nahatoky ianao teo amin'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra, ho tsaraina amin'izany isika fiangonana dia andeha andray ohatra. Nahatoky ve ianao teo amin'ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra, ohatra ny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, ohatra ny hoe manajany andro sabata anamasinana azy. Raha ho tonga lahady moa ny tompo dia ahoana ianao? Tena tratrana eo am-panatanterahana ny fanompona ve? Ianao mpitandrina, ianao diakona, ianao kristianina mpandray na vita batisa, ho tratrany eo ve ianao? Raha tsy izay mantsy dia any amin'ny sokady sy faharoa ianao. Raha tratrany amin'ny fanompona mahatoky araka ny teniny sy ny sitrapony isika dia toviny amintsika izany atao hoe mahazo fisondrotana eo amin'ny andraikitra isika. Lasa tena miara-manjaka amin'ny Kristy isika, tompony voninahitra miaraka amin'ny Kristy isika. Eto isika mbola mionkonina amin'ny fanompona samihafa araka nozarain'Andriamanitra tamintsika, fa amin'ny fotoanandro izay ahatongavan'ny fitsarana dia ampidiry amin'ny fifaliana, hiara-manjaka amin'ny Kristy isika. Izany ry havana ilay mpitantana mahatoky, tsy hoe ny tantana ny mpanompo fotsiny, fa nomen'Andriamanitra valisoa nametrahany fitokisana ka nampidiriny amin'ny andraikitra mivelatra kokoa. Tsy hoe ajanony fotsiny iainany famonjena eto an-tany isika, fa nampidiriny amin'ny fifaliany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha ho avy ny tompo hitsara ka tratrany eo amin'ny fanompona mahatoky ianao ara-potoana araka ny sitrapony, dia izany ny didy miandry anao efa fantatra sahady ny mandrakizay ny fifalian'ny lanitra. Fa ny sokady sy faharoa dia hitantsika eo amin'ny 9:7 sy ny 7:7. Raha toka misy olona manompo kanefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay efa nampahafantarina azy, dia ho tapahana roa izy, ho ny 9:7 ary ny 9:7 dia ho kapohina be kosa. Raha makeo mivodi-petsika ilay hoe ho tapahana roa dia midika hoe kapohina mafy. Raha tambatra zany ny 9:7 sy 7:7 dia ny hoe sady kapohina mafy no be dia be. Ho an'ny olona izay efa nahafantatra ny toriteny
na ny ainy nytory-teny nampahalala ny sitrapon'Andriamanitra na nandre ny sitrapon'Andriamanitra nefa tsy miaina araka izany dia kapohana be dia be sady mafy izy. Mety betsaka ihany ny tratran'io eto tsika mody samontina be eto ambony W mpiangonana eto. Ho avy ny tompo hitsara riavana. Ngiarena ho tantanana raha atao hoe fitantanana fananana no hitodihan'ny fiangonana amin'ity alady ity dia tsy ny vola azo kirakiraina isan'andro ihany izay miendanja hoy isika malagasy ankehitriny ho antsika manokana. Tsy ny arena na fananana azo afindra sy azo afindra ihany fa ny are-tsainao io fahaizana mampahalalanao io, ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao nampiasainao araka ny sitrapon'Andriamanitra ve izy io. Sa anao ilay mpiariarena ery amin'ny 5:40 fanoharana ataon'ny tompo hoe nanan-karena sy nahavokatra be dia anitsatra ny tranom-bokatra dia hoe minana misy tro fa ao anatin'ny taona maro fefa vonina ireo hoe no fininao ho an'ny tenanao fotsiny ve ny are-tsainanao, ny fahaizana mampahalalanao ka ataonao fiandro ho an'ny taona maro ifandimby ry adala hoy ny tompo any ho alina ihany dia ho alaina aminao ny ainao ho aniza moa izay no arianao. Manan-karena an-tsaina ianao, manam-pahaizana an-dalàna ianao, manan-karena vola kirakiraina ianao, manana fananana be mifanisa amin'ny andro ao anatin'ny volana ianao. Amin'izao moa dia hoe trano firy no nenianina dia firy nenianina dia vitany trano firy ny vitany ihany atao anatin'izao. Misy hotan'ny saina ohatr'izany ianao fa ahoana ny fitantananao azy araka ny sitrapon'Andriamanitra ve? Ho fininao ho anao samirery ve? Ny fitantanana araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny zavatra materialy tantano araka ny sitrapon'Andriamanitra zany fandrasana ny fitsarana ny amin'izany isika. Ny fitantanana ny are-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao, io famonjena nomenanao maimaim-poana tao amin'ny Kristy io tantano araka ny tokony ho izy, araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ho fininao anao samirery ka hoe izay fanarahanareo Jesosy fa za efa voavonjy. Tsia asainy mizara an'io isika mieritreritra ny hafa mbola tsy voavonjy, ndrao tsy izany no andehanantsika. Tanterao araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fitantananao, ny fahasoavana nomen'Andriamanitra anao, ny fitantananao, ireo arena nomen'ny tompo eo am-pelatananao. Mba tsy hiara-ny fitsarana kapoka be dia be sady mafy isika raha ho avy izy. Ny sokajy fahatelo dia hitantsika eny amin'ny tapany farany amin'ny andininy 9:70. Hoy ny soratra masina, fa izay tsy nalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy dia ho kapohana kely. Izay nomena be dia be no tadiavina aminy, izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no adinina aminy. Kapohana kely izay tsy nahalala kanefa nanao zavatra tokony hikapohana azy. Ireo dia resikajiny izao tontolo izao, tsy mahafantatra hoe iza moa zany Jesosy, tsy nahafantatra hoe inona moa ny sitrapon'Andriamanitra tokony hiainana. Tsy hoe afabela amin'ny fitsarana izy raha ho avy ny tompo, fa ho avy ny tompo ny kapoka azo azy tsy hoe betsaka sady mafy, fa ahoana hoy soratra masina kelikely ihany. Tandreo fa tsy hoe safosafona, kapohana fa kely. Sady malemilemy zany no vitsivitsy. Dia hoe angamba ianao takizay ihany azy zany tsy nahalala.
Diavana malala rehetra amin'ny tompo. Safidy manoloanandreo telo ireo no andrasan'Andriamanitra amintsika eo ampiandrasana ny fiaviany. Voalohany, mpitantana mahatoky ianao. Hitatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra iaraha-manana amin'ny Jesosy Kristy ny fiainanao. Ny faharoa, tsy mahatoky ianao, nandray sy nomena ianao indrindra ny famonjena izay hiavantsika amin'izao tontolo izao, kanefa tsy niainanao zany, tsy nizarainao araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Miandry ianao ny kapoka be sady mafy. Ny fahatelo, ilay tsy nahalala ho faizina moramora kokoa. Raha isafidy ihany dia mazava ry havana. Izy safidy veny hoe alao zay ho faty tanteraka any. Aleo ilay miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Ilay mahatoky. Ko ankehitriny tantano ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika fiangonana. Na amin'ny ara-panahy, na amin'ny ara-tsaina, na amin'ny ara-materialy. Aoka ho mahatoky amin'izany ny tsirairay, ny isa tokantrano, ny isa mpianakaviana, ny isa mpirenena. Dia ho tovo ny tompo amintsika ny teniny hoe midira amin'ny fifaliany tomponao. Andrasan'ny fitsarany isika tsirairay avy ry havana. Mandrasa ho avy ny tompo hitsarantsika, fidio ny ho mahatoky mandra-piaviny. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.